mitsangana ho eo amin'ny salamo fa 7:10 andiny fa 13 ambizato hatramin'ny fa 20 ambizato isika. Salamo fa 7:10 andiny fa 13 ambizato hatramin'ny fa 20 ambizato. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo, halako ny borosaina fa ny lalanao no tiako, fiereko sy ampiengako ianao, ny teninao no andrasako. Miala amiko ianareo mpanao ratsy, mba hitandremako ny didin'Andriamanitro. Toany aho araka ny teninao mba ho velona, ary aho ka tsy homena hatramin'ny fanantenako aho. Toany aho mba ho voavonjy, ka ho faly hijery ny didinao mandrakariva. Ataonao tsinotsino izay rehetra mania amin'ny didinao, fa famitahantena ihany ny laingany. Efa nataonao fanary taindrendrika ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, izany no tiavako ny teny vavolombelonao. Hipararetra ny nofoko ny fahatahorana anao, ary matahotra ny fitsaranao aho. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tonga eto indray izahay satria nofoazonao maraina ary notarihanao lalana, dia mifankahita aminao, mandreny alehiben'ny fitiavanao ary mahita ny voninahitrao. Misaotranao Andriamanitra fa efa naniraka ny Jesosy ianao, tsy tsara fa amonjy ary manomana anay ny amin'ny fiaviany indray, dia amin'ity fotoana ity irao ny fanahy masina, hampibebaka anay, hampiaiky ny fahotanay ary hampahatoky anay ny famelan-keloka. Irao koa ny fanahy masina, hampianatra anay, hitombonay amin'ny finoana sy hanananay fahavonona mandrakariva, hanaradianao amin'ny fanetretena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Marka 1:1 hatramin'ny 9. Marka 1:1 hatramin'ny 9. Isika rehetra hiara-maky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny niandohany ny filazantsaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe: indro izao maniraka ny hirako hialohanao, izay amboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy eny anefitra hoe: amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Dia niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra, ka nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema, ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordana ireny rehefa niaiky ny fahotany. Ary Jaona nitafy lamba volondrameva, ary fehikibo hoditra no tamin'ny valahany, ary ny fihinany dia valala sy tantely remby. Ary nitory izy ka nanao hoe: avy aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika hiondrika hamany fehikapany an'izao. Izaho efa nanao batisanareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batisanareo amin'ny fanahy masina. Amen. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotranao fa mbola manatona ny fiangonana amin'ny alalan'ny teninao ianao, ary niarahana namaky ny ampahana izany. Ankehitriny niara-mandinika izahay, dia aza mahafoy anay fa ny fanahy masina no hanampy anay, hampahita anay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Araka ny novakitsika teo dia ny filazantsara Marka 1:1 no anjarantsika fiangonana indray. Alantsiny fa no ny antony teknika dia soratanana neny ampelantananareo. Somary vakiraoka koa izy io fa tsy tena milamina tsara. Fa ino ny azo nomena dia ho anao amin'ilay mimpanany. Eny ary, ndao indray ary mandray anjara aloha isika. Filazantsara araka ny Marka. Aofy aloha ny taratasy. Izy no filazantsara fohy indrindra. Lasa aloha hazavaina ilay hoe fohy indrindra amin'ny lafinininy.
isan'ny toko omeo ny isan'ny toko ao Matio ao amin'ny Luc ao amin'ny Jaune 9:10 ny filazantsara araka ny Marka fa fohy koa izy amin'ilay hoe voatetika fohifohy ny ankamaroany texte ao anatin'ny filazantsara araka ny Marka dia tohizana amin'izay ary araka ny mpandinika dia izy no voasoratra voalohany indrindra tadidy ve ny taona nanoratana manodidina ny 83 daondray ary tsy mitantara ny nahaterahany Jesoa inona koa araka ny hitantsika tamin'ny vaky teny teo dia ny fitantarana ny amin'ny Jaona mpanao batisa ny fanambarana ny asa nataon'ny Jaona mpanao batisa no fanombohan'ny filazantsara araka ny Marka. Reto ary misy fanampiny ankoatran'izay efa natolotra antsika tamin'ny fotoana niarahantsika amin'ny filazantsara araka ny Marka. Ny mpanoratra dia Marka. Izy dia zanaky Petera ara-panahy araka ny voatondro ao amin'ny Petera voalohany 5:7-10. Amin'ny aranofo dia izany atao hoe Maria nampiantrano ny fiangonana voalohany no reniny ary anabavy ny Barnabasy izay mpiara-dia tamin'ny Paoly tamin'ny 10 misionera voalohany. Azontsika amin'izay ny tantara tamin'ny 10 misionera voalohany io dia nanarakaraka teny Marka otrany hoe andao ianao zanaka anabavy mba andeha ve ianao fa rehefa manjoy ny tantara sika ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12-20 hatramin'ny 7:17 rehefa vita ny 10 misionera voalohany dia niala tamin'ny ekipa Paul Barnabasy i Marka tsy hoe niala izy niverina ka ny Jerosalema ary nikasa andeha indray izy tamin'ny dia faharoa fa nisy fifandirana teo amin'ny Paul sy Barnabasy ny amin'ny tsy hitondrana azy dia nisaraka teo Paul sy Barnabasy tamin'ny 10 misionera faharoa Barnabasy niaraka tamin'ny Marka ary Paoly nandray an'i Timoty sy Titosy ho amin'ny dia faharoa misionera izany ilay tantara n'ity Marka ity. Raha hoe atampatambatra eo zany ny tantara dia toy ny hoe ilay kely ity tsy matotra akory fa eo nandeha dia lasa dia avy eo dia hiaraka aminay indray sokosoko ny dia fotsiny dia tsy mila anao Paoly dia milamina zany fa aleo izay sy Marka hiaraka hoy Barnabasy dadatoany dia andao zany samy maka ny lalantsika isika. Izay ilay tantaran'ny Marka mpanoratra ny filazantsara ary satria zanaky Petera ara-panahy izy ny tena loharanony soratra napetrany eto amin'ny filazantsara araka ny Marka dia ny fitantarana nataon'ny Petera izany hoe i Marka dia tsy olona niara-dia tamin'ny Jesoa tamin'izy tety anivon'izao tontolo izao fa zana ara-panahiny Petera ary nandray ny tantara rehetra ao amin'ny soratra ny soratany avy amin'ny fitantarany Petera. Raha manomboka ny filazantsara ho jerentsika rehefa avy eo dia lazainy hoe teny voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany nefa rehefa avy eo izy nitanisa zavatra hafahafa kely mbola ho lazaintsika rehefa avy eo. I Marka dia voalaza ny mpahay tantarany fiangonana fa ilay nanorina ny fiangonana tao Aleksandria any Egypte zany izay ivon'ny fiangonana orthodoxe dia mbola voarakitra ao anatin'ny tantara zany ankehitriny mbola mitohy sy velona fa zao dia lazainareo tsisy tsony zany fiangonana orthodoxe aiza zao no ahitantsika azy eto Antananarivo ao Behoririka reny zany dia fiangonana
zanaky ny fiangonana tao Aleksandria naoriny Marka nanoratra ny filazantsara. Tsy milahatra araka ny nisehony ny texta ato amin'ny filazantsara araka ny Marka. Tsy hoe zany hoe io fa nandeha aloha ny antsona ny Petera sy Andrea ary Jakoba dia mandeha indray nanasitranana. Tsy zavatra milahatra ara-potoana ny trangany zany ny voasoratra ato amin'ny filazantsara araka ny Marka. Raha tampatambatritsika ireo filazantsara efatra dia hahita ny fahamarinana izany isika. Reny moa zany dia avoaka ny mpandinika fa azontsika atao koa ny mamerina mandinika dia mahita fototra hoe aizany tokoa. Tsy ho voafitaka zany sika ka hoe tia nitranga dia nanaraka eo rehefa avy eo dia nanaraka eo rehefa avy eo. Marina fa misy filazana ny teny hoe niaraka tamin'izay zavatra maika fitohizana maika ny filazantsara araka ny Marka fa rehefa zoina dia tsy mifanaraka araka ny fotoana nanoratana ny zavatra nitranga. Averina indray hoe izy tsy nanatro maso fa nandray ny fitantarana avy amin'ny Petera dia mety hoe mitsoro-menoatra ny fitantarana izay tadidiny dia nisoratany kokoa ireo rainy ny fiangonana. Hoe rainy ny fiangonana moa dia ireo nandimby mivantana ny apôstôly teo amin'ny tantarany fiangonana. Dahoarysika manahoana sy manahoana ity texte ity arina ny voambolana azontsika tsongaina mba ho adika. Filazantsara araka ny Marka toko 1:1-5 dia azo lazaina fa savaranandro ny filazantsara araka ny Marka manontolo. Ny toko 1 hatramin'ny toko 9:10. Savaranandro zany hoe toy ny fampidirana azona mampiomana ny mpamaky ny amin'ny filazana ny votoatin'ny boky. Mampiomana ny mpamaky ny amin'ny filazana ny votoatin'ny boky. Filazantsara ny Jesosy Kristy. Raha ny filazantsara araka ny Marka zany dia izao misy antsika izao toko 1:1-5 no atao hoe texte advento ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Voalaza teo fa tsy mitantara ny amin'ny nahaterahan'i Jesosy, tsy milaza ny amin'ny afatry ny anjely tamin'ny Maria na tamin'ny Elizabeta reniny Jaona mpanao batisa ny filazantsara fa miditra avy hatrany eo amin'ny fijoroany Jaona mpanao batisa manambara ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy. Ny advento moa dia ampatsivina hatrany fa fiandrasantsika ny fiaviany Jesosy misy anankiroa. Ny fiaviany ety an-tany tsaroantsika krismasy fa mety ny fiaviany koa ao am-poko sy ao am-ponao ny amin'ny fandraisantsika azy. Fa ny fiaviany anankiray faharoa dia ny fiaviany hitsara. Fiaviana voalohany fiaviana hamonjy Jesosy Kristy teny tonga nofo. Fiaviana faharoa fiaviana hitsara ilay mbola andrasantsika araka ny fanekam-pinoana hoe aviany ny aviany hitsara ny velona sy ny maty. Fiandrasana ny fiaviany tompo ny advento. Texte advento zany dia izay manoloana antsika eto ao anatin'ny fotoana ny advento raha teo moa isika. Fanambarana ny aviany Jesosy Kristy nataon'ny Jaona mpanao batisa. Any amin'ny filazantsara hafa dia fanambarana ny ahatongavany Jesosy ho nofo ny fahaterahany amin'ny alalan'ny Maria, izay koa dia texte advento. Izay ny amin'ny texte andray voambolana isika. Tena manan-karena voambolana ity texte fohy dia fohy ity. Fa ireto natao anankitelo izy androany. Ny voalohany dia ny hoe ny andohany. Ny faharoa dia ny hoe filazantsara ary ny fahatelo dia ny hoe fibebahana. Anankitelo ny voambolana ao raintsika fa mbola manan-karena na zany atao hoe Jaona mpanao batisa zany ary no hazavaina. Ny atao hoe nanatona sy ny sisa mbola tena voambolana manamarika ny fiainantsika kristianina zany. Dia ary sika ny andohany izay voambolana miainga amin'ny teny grika hoe arke. Arke. CHE fa mitakosona kely.
izy io a dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko voalohany milaza hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra voambolana mitovy arke. Hitantsika ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany ilazana hoe tamin'ny voalohany ny teny arke koa ny voambolanao. Hitantsika ao amin'ny Hebreo toko voalohany andininy 10 ilazana ny asa pahariana nataon'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany ireo rehetreo a dia samy mampatsiahy ny asa paharian'Andriamanitra avokoa. Ny texte milaza ny fahaterahan'i Jesosy moa amin'ny filazantsaraka ny Jaona dia ny Jaona toko voalohany tamin'ny voalohany teny dia Andriamanitra teny dia tonga nofo niara-nonina tamintsika. Dia milahatra zany ireo ahafahantsika mamoaka hevitra hoe tena mifandray ny tantaran'ny fahariana sy ny tantaram-pamonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ny faharian'Andriamanitra n'izao tontolo izao tamin'ny voalohany arke, ny fahariana vaovao nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy tamin'ny voalohany eto amin'ity filazantsaraka ny marika ity, tena mifandray akaika izany tantaram-pamonjena izany, izany tantara ara-tsoratra masina milaza ny zotra ny famonjena izany. Fahariana an'izao tontolo izao, ny fahariana vaovao tao amin'i Jesosy. Marian'ny fiverenany teny hoe tamin'ny voalohany arke. Ny manaraka dia ny filazantsara. Tsisy any amin'ny taratasinareo ny dikany fa amin'ny teny grika izy io dia hoe euangelion, izany hoe vaovao mahafaly na koa vaovao tsara. Izay ny dikany. Ny anankiray dia ny hoe fibebahana na koa hoe mibebaka, metanoia, fiovana saina, meta miova, fiovana, nosy na noia, fisainana. Dia mampatsiaro koa ny Romana toko 12:12 manao hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny fibebahana zany dia tsy hoe hoaitiza fotsiny dia latsa-dranomaso dia teboka, tsia, fa ny fibebahana dia tonga any amin'ny fiekenkeroka sy fiovankevitra, fiovana fanapahan-kevitra. Ery ambany ery dia mbola hitantsika ny amin'ny hevitra sy ny fampiarana, ny fanitarana n'izay ny amin'ny fibebahana izay. Ireo ilay voambolana. Fibebahana tsy hoe manenina sy manetsetra fotsiny amin'ny fahadisoana vita, fa ny fibebahana dia tena fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'izay nanenenana, amin'izay fahotana vita. Ery anjorony ambony ankavanana moa dia misy fanampiny ny dikan'ilay fibebahana, fiekekeroka fiverenana amin'Andriamanitra, dingana voalohany ho amin'ny fiainana vaovao. Dia arsika ny hevitra sy fampiarana. Efa voalaza teo hoe marika dia mampatsiahy hoe voalaza ho amin'ny Isaia dia miteny izy, indro izao maniraka nirako ialohanao izay manamboatra hanamboatra ny lalanao. Injany misy feony miantso mafy eny anefitra hoe amboary ny lalan'i Jehova, ataovy mahitsy ny lalaka lihany. Mba ahoana koa fandraisantsika ny teny soratra marika io eny fa jereo aloha ilay firafitra ilay soratra nataony mandinitra isika. Lazainy fa voalazany Isaia dia ahoana? Ohatran'ny olona tsy mahay baiboly koa ty marika ty. Izao ny filazany, izay ilay mandinika soratra masina. Arak'izay voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany hoe
indro zao maniraka nirako ialohanao namboatra ny lalanao Malaki 3:1 injany misy feony miantso mafy any anevitra hoe amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalaka alehany. Leo aloha amarintsika kely le Malaki 3:1 izay mahita dia mamaky. Ary ny Isaia 43 dia mamerina izy izay no hoe le tany amin'ny fitariana teo fitantaran'ny Petera no soratany ka izay tadidiny no napetrany ao. Dia tadidy mpanaraka fotsy zany ohatratra ny misy an'izao izay ny ilazana hoe tsy hitensika hoe tsy mahay baiboly marika fa tsy voafehany tsara ilay fitantarana natao io ny voarakitra ataoko hoe tsy nanamarina ny soratra masina koa. Ny soratra masina moa tamin'ny andron'ny fanoratana ny filazantsara sy ny epistily dia mbola ny testameta taloha ihany, fa ny mpandinika dia milaza fa ireo soratra masina izay ambarany Marka eto dia tambatry ny Exodosy toko fahafiry eo amin'ny texte eny am-pelatanantsika 20:17 dia hitantsika teo ny Malaki toko 7 ary ny Isaia toko 40. Raha ovakina ny Exodosy 20:23 dia izay mahita mamaky. Exodosy 20:23 afaty famfamadika zany. Ay Lévitique 23:20 zafady vakio hoe aitsika kely 23:20 indro izao maniraka anjely ialohanao any an-dalana. Ny fisian'ireo andin-tsoratra masin'ireo dia milaza fa ny teny fampanantenan'Andriamanitra dia efa nisy hatrany amin'ny boky ny lalàna, ary ny fanamariana ny Isaia izay boky voalohany ao amin'ny mpaminany sy ny Malaki izay boky farany ao amin'ny mpaminany dia milaza fa voasoratra manontolo ao amin'ny mpaminany ny ahatongavany Jesosy Kristy. Izany hoe tsy mipetrapetraka fotsiny ny fanamariana ny boky ny Isaia sy ny Malaki, fa ahafana mamitina hoe ny boky ny mpaminany manontolo manomboka any amin'ny Isaia ka hatrany amin'ny Malaki dia manambara mialoha ny fiavian'ny tompo, manambara mialoha ny fiavian'ny tompo. Dia inona ary ny fampiarana an'izany? Fampiarana an'izany dia ny hoe raha ho avy ny tompo atolotra ho antsika ny batisa dia marikilay fibebahana fandraisana famelan-keloka ary izorana amin'ny fiainana vaovao. Iry ambany iry dia mbola misy fanazavana misy kokoa ny amin'izany. Romana 4:9 hatramin'ny 4:12. Ao amin'ny filazantsara
Fitorinany amin'ny batisan'ny fibebahana dia tsy inona fa fanambarana indray ny asa-pahariana Andriamanitra, fametrahany ny fahariana vaovao, fametrahany olona vaovao, tontolo vaovao. Zay. Fanohizana ny asa-pahariana ary fidirana amin'ny fahariana vaovao. Raha miandry ny fiavian'ny tompo izany sika dia manantena fiainana vaovao indray. Mbola mitohy moa izany ny fanazavana dia tena hoe ny batisa dia tsy zavatra indray melatra fa fiainana andavanandro ny batisa. Tsy hoe natao batisa, natao batisa, fa manomboka eo fiainana vaovao, andavanandrom-piainana hafa mihitsy miaraka ny Kristy. Ny faharoa, voalaza teo fa ity no texte adveto izay ahafahana mahoaka koa fa ny fiainantsika dia Noely isan'andro. Izay ilay hoe androm-piainantsika. Filazantsaraka ny Marka dia eo amin'ny batisa no Krismasy. Eo no fahaterahany Jesoa fa tsy ny 7 taona lasa tamin'ny fahaterahany nofo. Izay ny filazantsaraka ny Marka. Io aminy no Krismasy, ny fahateraham-baovao. Lefa nilazaina tamintsika hoe Mario ary izao ny daty naterahanao ara-nofo, azadinoina koa ny manamarika ny tsingerin'ny andro nanaovana batisanao. Fa izay ny ampianarin'ny filazantsara araka ny Marka antsika. Izay fahaterahanao ara-nofo tany iny, fa ny fahaterahana ara-panahy indrindra no tena zava-dehibe. Ny batisa dia andavanandro mpiainatsika. Manomboka eo amin'ny batisa sika miara-maty amin'ny Kristy ary miara-belona amin'ny Kristy. Fiainana vaovao ao amin'ny Kristy no iainantsika isan'andro sika dia vaovao. Zamaly fahatsarana mandrakariva, tonga amin'ny fahatanterana. Ny fahatelo, ny advento dia fanambarana ny fahatanteran'ny fahatongavan'ny Kristy, fanomanana ny amin'ny fahatanteran'ny fahatongavan'ny Kristy. Raha tonga Kristy ny antson'ny advento dia ny hoe mba tongavako ianao. Tonga Kristy ny antson'ny advento hoe mba tongava ianao manatona ny Kristy amin'ny fibebahana. Zay ny antson'ny advento, zay ny afatry ny advento. Kristy tonga manentana anao ho avy anatona azy amin'ny fibebahana. Ny fahaefatra, efa nazavaina tamintsika teo fa ny hoe fibebahana dia fiovana, fanapahan-kevitra, fiovana fisainana, miovana amin'ny fanavaozana ny saina. Raha amin'ny lafin'ny pratika anazavana azy misy kokoa ho an'ny miaramila dia mahalala ny fanentanana hoe todika-ivo. Inona ny todika-ivo? Raha nitodika tany aho dia makaizy izao dia makaty aho izao. Zay. Tena hoe manao manœuvre ho an'ny olona miady amin'ny embouteillage. Tao iodana hitady lalana hafa. Tena nanao manœuvre miala tamin'ny lalan'ny fahotana miditra amin'ny lalan'ny fahamasinana. Miala amin'ny lalan'ny fahadisoana miditra amin'ny lalan'ny fahamarinana. Izay ilay fibebahana, todika-ivo, miala amin'ny fahotana. Ao amin'ny Marka 1:4 sy ny 10:10. Izay 10:10 dia filazana hoe rehefa voasambotra Jaona mpanao batisa dia nanohy ny asan'i Jesoa ka niteny manao hoe, nitory-teny manao hoe mibebaha ianareo fa efa akaiky ny inona ny filazan'i Jesoa?
ka minoa ny filazantsara manao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara any amin'ny filazantsara hafa izy hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra raha itory teny zany zao amina ady dia izay fotsiny lazay mibebay ianareo fa zay ny toriteny adventy efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra tapitra ny toriteny dia ahoana mbola tsy bebaka ihany fohy sady mazava zay ny toriteny nataon'i Jesoa ary io ny toriteny tao anatin'ny fandimbiasana ny Jaona mpanao batisa hafa indray ilay toriteny lavabe ao Matthieu 5 hatramin'ny 7 mifanohitra amin'ity toriteny voalohany nataony tao aorianany nisamborana ny Jaona mpanao batisa ity dia andao ary sika hitatsika ny hira fa 450 ahoana izay hira izay fifoazana ny tena mahazo fa tsy saiko ny feon'ny tiona velomano apetrako fatapaka ny heritro io zany dia hira fibebana fanaovana todi-kivo 454 veloma no apetrako fatapaka ny hevitro andaony fahazarako fa Kristy no arahako veloma ianao ry zao tontolo zao tsy tamanaty veloma ianao dia raha toizantsika dia tena milaza mihitsy an'ilay hetsika fibebana miova fitodika miova famindra miova fisainana teo amin'ny tantaran'ny fiangonana rehefa horaisina ho mpandray fanasan'ny tompo ny katekomena dia maninona ery amin'ny varavaran'ny fiangonana ery izy efa fiangonana idirana manatsotra talana hoe veloma ianao ry zao tontolo zao arahaba ianao ry Kristy tena hoe endrika hita maso ho an'ny fiangonana fijoroana vavenina veloma ianao ry zao tontolo zao zany tsy hoe ambony tena ialeto amin'ity tany ity fa le fiainana araka an'izao tontolo zao ilay fiainana ara-panahy sy araka an'Andriamanitra araka an'izao tontolo zao fandikanana sy sitrapon'Andriamanitra fandehanana amin'ny filany izao tontolo zao ilay mifanohitra amin'ny Romanina 12:1 zay ny tsara ho mariana mbola misy ao ambadiky ny taratasiny fa tsy nadika koa fa fampiarana ankapobeny ny fanampitsika fiangonana tsy hoe mitory ny filazantsara na mandray ny filazantsara na mandray ny filazantsara fa ny fanampitsika dia ny hoe miaina ny filazantsara tsy hitory ny filazantsara ianao raha tsy efa miaina ny filazantsara tsy nandre ny filazantsara ny olona raha tsy efa nisy olona niaina ny filazantsara nitory taminy filazantsara manan-kery raha toriana dia ny filazantsara iainana fa na hiazakazaka hitory filazantsara sika kanefa tsy iainantsika ny fiainam-baovao amin'ny Kristy dia zava-poana ny hazakazaka ataontsika ny fanamby tsy hoe mitory ny filazantsara na mandre ny filazantsara na resy lahatra ny filazantsara converti tsia fa ny miaina ny filazantsara ny mitombo amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy hoy ny mpandinika hoe maro ny kristiana maty eo am-pahaterahana morne ozy ry zareo dokotera teraka indray ary zay io kateko tsondroko ny atsika fa sao dia manaraka ny resaka zay io katekomena be dia be raisina mpandray io manino morne tsy mitombo ao amin'ilay fiainana vaovao morne satria tsy nanaraka ny fitaizam-panahy tany amin'ny sampana nidirany tsy manaraka ny fiainan'ny fiangonana na dia ny fanompom-bavana lahady amanana azy ny tenin'Andriamanitra azy dia maty eo am-pahaterahana ny maro amin'ny kristiana ka averina indray ny fanampitsika tsy hoe mitory tsy ny hoe mandre tsy ny hoe konvertina resy lahatra fa
ny miaina izay ilay hoe batisa isan'andro ny fiainantsika ateraka indray isan'andro isika miarabelona isan'andro amin'ny Kristy isika mitombo mandrakarivo amin'ny Kristy isika maka amin'ny fahatanterana dia fampieritrretana amin'izao andro ny adventy izao inona no andanintsika vola be indrindra isika no anontaniana fa tsy ny fiarahamonina amin'izao fotoana ny adventy izao mialohan'ny krismasy sakafo ve zava-pisotro ve kilalao ve fitafiana ve saboky mba tsy tenena hoe baiboly atao ve ny kajikajinao rehefa krismasy ohatrinona ny lany manodidina ny fankalazan'Andriamanitra ny krismasy amin'ny sakafo amin'ny zava-pisotro amin'ny fihetsiketsehana samy hafa fampaingona trano ve amin'ny fividianana fitafiana misy mahavita an'ireo fa tsy mahavidy baiboly marina izany tsy mandefitra mihitsy ny kiraro fa ny baiboly okizao aloha ohatran'izay hividy boky fandalinana ny soratra masina mba efa misy baiboly ihany ny telefona okizao aloha ndraindray koa moa dia sy efa hita ao amin'ny telefona daholo izany rehetra izany avela ao any fa ny fampietretana antsika dia ny hoe fotoana ny adventy izao manahoana ny fiomana antsika tena namarika n'izany hoe io ny tompo fa tonga intsy ao avy anatona azy amin'ny fibebahana handanianao fotoana ohatrin'inona ny fiomananao amin'ny fiavian'ny tompo andanianao vola sy arena toy ny ahoana ny fiomanantsika ao amin'ny adventy ity misy tantara anankiray hoy ilay mpanefoefo anankiray tamin'ny mpitandrina manao hoe manao fanamby pastera mialoha ny hafatesako dia tsy maintsy hamangy ny tanàna masina aho ary akatra n'izany atao hoe tendrombohitra tsinay dia ho vakiako mafy be any ny dity folo tsara izany hoy pastera fa ny tsara indrindra hamasino ny tenanao hamasino ny fiarahamonina sy ny tanàna misy anao amin'ny fitondrantenanao fa natanterahanao ny didin'Andriamanitra ka tsy izany tokoa hoe inona moa izay ilay hoe ny fanampintsika tsy ny mitory tsy ny mandre tsy ny resy lahatra fa ny mitombo ao amin'ny fiainana vaovao inona moa izay ianao tsara ny manatry maso sy mahitany hoe teto ny fahitromby naterahan'i Jesoa teto Getsemane ny vavahan'i Jesoa tonga rà ny atsembohany tery Kalvari inona moa izany raha tsy iainanao fa na mijanona any amin'izay toerana misy ny tsirairay aza ny tsirairay ka mandray ho fiaina ny filazantsara Jesoa teraka Jesoa vomy teo amin'ny hazo fijaliana Jesoa nitsangana tamin'ny maty taiza Jesoa niakatra ao any an-danitra lazao fa Kalvari indray taiza Betania Betania Jesoa no niakatra ao any an-danitra dia tsy hoe teto Betania ilay niakatra fa inona milaza inona sy miteraka iny eo amin'ny fiainanao Jesoa niakatra ho any an-danitra dia tahak'izay tsy milaza inona ny hoe iny fa nanao fivaniana masina tady sy taroa dia eny namaky mafy ny dity folo tany tsinay tokoa ve fa nanahoana ny fiainanao ny fiainana ny zava-dehibe tsara izany fa avitanao dingana tahak'izany fa tsy tanjona dia hoe vaovao isan'andro ny fiainantsika ao amin'ny Kristy rehefa nanomboka teo amin'ny batisa ilay nahaterahana vaovao isika fahaterahanam-baovao batisa mitombo amin'ny fiainam-baovao isan'andro isika dia izay ary avana ny tamin'ity fotoana ity engana isika hiomana tsara amin'ny fiavian'ny tompo anamarina koa ny efa fisiany Jesoa ao anatintsika sy ny fitombontsika amin'ny fiainam-baovao mandritra izao advento izao hivavaka isika ry Andriamanitra rainay io
misaotra noho ny amin'ny fotoana nahafahanay niara-nandinika ny soratra masina. Misaotra ny amin'ny fahitanay fandraisanay indrindraindrindra ho fiainana ny zava-baovao nentin'izao perikopa milaza ny amin'ny Jaona mpanao batisa mpanomana ny fiavian'ny tompo izao, mba tsy ho antso ho any anefitra ny antso ny fiangonana ankehitriny ho amin'ny fibebahana ny fanatonana anao Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy, fa ho antso advento 420 hitaomana olona maro hiova lalana, hiala amin'ny fahotana, handray ny lalany fahamasinana sy ny fahamarinana miaraka aminao Jesosy. Misaotra anao no ny mbola nahafahanay nandre sy nandray izany teny izany ho anay manokana, koa dia irao ny fanahy masina ampitoetra betsaka ny teny aty anatinay, ahafantaranay fa efa hatramin'ny fahariana izao tontolo izao ny tantaram-pamonjena no hitohizanao amin'ny fahariana vaovao. Ahatakaranay fa noely isan'andro ka teraka ao anatinay isan'andro i Jesosy Kristy mitondra fiainana vaovao. Izoranay amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ary ananana fanamby hitombona amin'ny fahasoavany. Indreo ary ny fandaharam-potoananay tontolo andro Andriamanitra, tononinay eo ampelatananao, anakana izay tsy ankasitrahanao ianao ka tsy ho vitanay izany, anampy sy hanafieranay kosa hijoroanay vavolombelona amin'izay rehetra kasainay ka ho tanterahana araka ny sitraponao. Dia mino izahay Tompo fa ireo havanay mety tratry ny tsy fahasalamana na misedra olana tramanjo, mety voazona amponja, izy ireny na tsy fantatray aza dia eo ambany masonao, hitondranao fampahirezana avy amin'ny teninao, amin'ny mpanomponao izay irahanao anoloana azy ireny. Izahay dia mametraka ny fiainan'ny ankonanay eo ambany tanam-piadananao, mba ho tokantrano hanjakan'ny fiadananao ny tokantranonay, mba ho zanaka iray tapo, iray aman-dreny, vady tena mitombo amin'ny fiainam-baovao aminao ny ankonanay. Firenenay Tompo jereo ary amarino mba handeha araka ny sitraponao amin'izao fotoana fiomanana amin'ny fifidiana izay ho be ny tanàna izao. Ampahirezo ny mpitondra fiangonana na mpitondra fivavahana na laika eo amin'izany fitariana ny fiangonana ho izany, mba hazoery izy ireny amin'ity fotoana ny advento ity, ary ny kristianina tsirairay atao fitafa toetra tsara ao aminao, ho feno fanantenana ny amin'ny fiavianao. Amin'ny anaran'i Jesosy nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay anio izay nasahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka, dia aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy hanan-tsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky izay ny antso anareo, sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.